Ina tatraka no hitsidiako ny tokantranotsika tsirairay avy alan'ity fandaharana Doria ity. Doria maro ny heviny, fa hitako le Doria entarana fandarana fandarana amin'ny hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no izana isanpizarana. 5 taona sy 10 volana sy fandarana Doria ity. Ary zay tsika rehetra zay dia amin'ny adresy ity hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Soratsika Andriamanitra ny amin'izay. Ary soratsika koa ny fanomezan-tena velomana. Ahafahantsika mizara ny soa tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarotsika mampara. Atao oreno atsarao zamiato na be vitana ary sangam-bato. Ary koa ny onjam-peony amin'ny FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana zany. Amin'ny lafiny teknika mampita amin'ny feo mivantana any atokantranontsika tsirairay avy zany dia namana zaka mavita azy. Manolotra anareo amin'ny fandarana kosa dia avanareo Imanovojery. Tsy alatsika amin'ny fomba fandarana izay hita fa nahatsara. Ialaovantsika fahaizana-pandaharana. Teny maiva leroa. Io teny maiva leroa io koa misy teny fanevany. Ianareo landy io manaraka an'ity fandarana ity zany. Marambitsy matanga tany ty zanam-pandarana ity ambarao ny hitanareo. Tatory vokono ndao sika piondro fa zaka atao tsy henany. Fakasitrahana amin'ny fandarana na fanamarihana samy misy izy io. Fa tsika ialoavatsika ilay fanamarihana zay vao tonontsika le fakasitrahana le fandarana. Mba ho anatsika malagasy rehetra zany nanomboka androany ny alahady be na tombaovao malagasy. Io ma zany efa tsy maro mahafantaritra azy fa ezahana tsy ahitana satria tafiditra anatin'ny fahendrena malagasy izy io. Ao anatin'izay no fanasana ny ratsy izay nandalo tamin'ny taona lasa taon'ny rivobe ny ranobe varata sy ny sisa dia amin'izao zany fomba anatsarana sy anasana azy. Fangatahana ny tsara koa amin'ny taona vaovao izay ho avy zao zany. Zay ny tena zava-dehibe hoe alahady be, alamady be. Amin'izao ny fomba ampiasaina an'ilay hoe tsaramanitra. Misy an'izay zava-maniry zany hoe vaky takifika. Manitra hitakifika io. Io zany manambara fa tatra ny fahavaratra dia io le antsoina hoe tsaramanitra. Fetin'ny natin'ny zany tena azo ilazana azy. Ary eto zany dia hoe fahajana nge reny filazan'ny olona amin'ny hoe tonga ny vakizy hoe amin'izao asaramanitra zao. Tsy fanao zany fa nentim-pahazarana. Zay le teneniko hoe rehefa tsy ahivitsika dia lasa amin'ny zavatra tsy mahamety ny sanazy. Ka manomboka zao zany zay mahaheto ty fandarana ty fanao amin'ny andro fety amin'izay tianao ampiasaina azy ny asaramanitra izao amin'izao tsika miresaka zao zao ny fampiasana asaramanitra. Ohatry rehefa 26 juin amin'izao asaramanitra dia zay moa zany fahafantarana tsotsotra ho antsika rehetra. Maintsy jiaby zava-maniry amin'izao fety zany. Zay ny dikany. Fakasitrahana amin'ny fandarana dia fomba mankasitraka fa fomba entiko akasitrahana anareo dia tononiko anareo sy toerana ny avianareo zay na rano tsara mandroso zambetseko Henri mahavoky Maniko mahavoky Frank mangasatra Soaniriko André Bepako Fidy Roala Jean-Claude Paika RN4 Mandangy Zara 5e année mandrato sénat université Majanga
valy mandrainao vozy antsoa hery kely mitsinjo naota zongo maventy ambondrika de bis mahasoa Joseph anitra tsara mandroso Ali Ben Toara Philippine mora feno mamfeno ambala kida ambala zay ndray nareo nandefa kasitrahana ihany koa re ny karana ifampanatona ny fiainako tompo enao za mba fatsika toetra raha tsika farany averina tsika foy tsy miteny olona fa manitsy zavatra tsy anao mihitsy ny teneniko fa zavatra ny fitakiana fitoviana ny fitoniana amty fiainana ny erisety fahamarinana ny fanjanahana ny fanavakavanana ara-poko sy ny ara-loka de tsy miendrika ny maha olona amty fiainana ty raha mbola misy any aminao any ndray de ialao satria azo evera satria biby olona ianao zay manana an'izay ka tandremo ny olona hoe biby aty zany fitakina fitoviana firany amty fiainana ty satria misy amtika anie azafady tena avako azafady mafy be mihitsy tena tsy mba misy nahazo fanabeazana zana mitondra tsara zany na mitondra amin'ny mahazo fa beazana tonina beazany manodidina amin'ny alalan'ny zavatra hita maso maro zany any amin'ny fiainatsika any na io fampianarana io rehefa miditra ny mpianatra mianatra ny ao avata de mba mandeha ihany koa ny ao atsimo fa ny hoe ila ny andehanana any ampianarana io mbola akamatatra be misy anao erisetra de manan-karena iny amin'ny fiarahamonina iny zany veriny ary iny koa ny arahany satria nieritreretiny fa matsy ka na ratsy iny iny ny hitany de iny ny ataony toy zany hatrany atrany zany ny fanabeazana misy amitsika manana an'izany ny taranaka sasatsasany zany ny taona maro teto Madagasikara de ohatran'izany foana ny fanabeazana isa gaga venao raha maro amitsika malagasy ny manao dahalo manao foto mahery tsy mahagaga zany mifady ny marina tsy mahagaga zany manena mafy ny fahamarinana tsy mahagaga zany mamorona ny fananana amin'ny alalan'ny fanakavahana ara-poko tonga ny faharatsiana aby zany nivo ny fiarahamonina maro ny manao ka mahatonga ny taranaka tsy mendrika ny maha olona mihitsy amty fiainana iainantsika eto Madagasikara zany de manontany tena nanino fiainantsika ka zay nafahafoana dinjaina baba satria maro ny efa lasa biby olona amin'ny taranaka soa ihany fa dia mondra amin'ny bolamena miasiny ty firenena Malagasy ty ka reniny fahasoavan'Andriamanitra ny tsy mety rehetra eto amitsika aty zany atsika fa danlo mbola miasa Madagasikara miasany razana malagasy sy fiombona-piozona ny tany nataondreo ao ho tany ty fa betsaka ny tsy mahalala an'izany zany ny mahatonga ny azon-draha anina eto zany de fahaly misy amindreo zanaka mpianatra eny amin'ny anjery manontolo ny rato ny mpamboly ny ray aman-dreny eto an-tanàna tonga ho piray ombonantoko amity fandarana ty ary sorako anareo avata zany satria sikany zany sisa zerim-pitiavana nokoloana bevoky fanantenana ty firenentsika ty ka azaky be alapoery
azo raisika tsy tongatonga ho azy io fiombona mpana amintsika manaraka ny tandarana ty sy zay manao azy fa ao lay Andriamanitra andiana mamafy fanekena ady amin'ny fanatsarana ty firenena ty afaka sady miongo taka isika no mifandray tendro satria zany mpalaza fa ianareo no manamafy an'izay volazako am'izay koa ny teny hoe anaramamako niteraka anaka vanja tena marina io vanja tokoro isy fanampiny anaratsaka lava be inona ny hoe za zanaka vanja sady mamangotratra nefa vanja zay mamako hely tsy fatiany zany fa entiko manao ohatra fotsiny aminareo misy arivo boridamba anina ny any tsarana ny any nefa nza mirehirehty hoe za zanaky vanja aleo tsy fa zay tokony atao no atao mba ho lasa tokoany avy ao izy no mirehareha fiarabelona aminy hoe ireto ny zavatra azoko avy aminako zay tenenina zay efa zay izy miteny zay zany zay de efa tsodrano mifatsy any aminao any fa maro ny mireharehana zaho zanaky zao za zanaky zao zahay zanaky zao nefa tsy hita zay atao vavao foana ny maro zavatra tsy tenenina fa rehefa tenenina izy fa tsy atao zay mosy voaositra raha i Madagasikara ty nanany jiaby arena jiaby tany an-dranomasina azo bidy maro tsy voatanisa nahoana isika ranaka voaositra nahoana mila valy an'izany ny fitakitovina ny mipira amin'ny fitonana hevitra tsika tam'izay zany hoe fikatsahana ny fikatsahany rariny ka fifanilana fiainana ty ary zany rehetra no miteraka fifampafana eo amintsika samy malagasy mamindra amin'ny fifankafana ny voninahitra sy erin'olombelona amin'ity fiainana ty ary zany tsara atao filamatra raha misy tsy mila olombelona amin'ny fiarahamonina ampoaritsika taolona miaina tsy mila sakafo mangetaheta tsy mila rano zany tsy miendrika ny maho fa mba maka tahaka tahaky ny vitsika isika olombelona amin'ity fiainana ty firaisakao amelomany tenany ahafahany manatsangana trandro ny alala amin'ny fifanampiana zany mba faniriko atsika gasy ialako tsy voatonany amin'izay fa tsara ny mijery arina antava zay moa fampiresantsika eo satria nianatra io tsy maintsy marary ary tsy mbola satsanao velively izy zany hoe raha ray aman-dreny any manananao ka marary anao ahasoanao zay fa tena ody aina zay amin'ity fiaina fa rehefa ana safosafo anao raha ino tsy mahatsara satsanao zay zay na rahantsika teo de ny faranantsika amina resaka tantara le izy hoe anao reto ny tompony ho avao amin'ity fiainana ty zay moa ny tsindriko tam'izay ohatsika mpanabe mpitondra fanjakana de mazava tsara sady tsotra ny tianao atao amin'ity fiainana ty aiza mpiarabelona aminao ahafantatra anao tongavana amin'izay ataonao anome ohatra moa za le tena ty filao misy olona milaza zany na laoko de manentana hoe za de manentana anareo atsika tia filao na laoko zany zany fa tsy mazava sadafy tsotra satria raha tianao ny filao na laoko de ny mijery velona riariana ny toera-pahavelomany ahafaly anao raha tena tianao fa ilay inana azy ny mahafaly anao
nefa tsy ambaranareo ane za tena filoana laoko zay ny ohatra ny raisiko am'izay ary mbola izy rehetra ny tiany fony fotsiny fa nitolany makony tsy ilainy zany zany teny hoe tsy tahaka an'izany firenentsika ny am'izao tiako Madagasikara de manontany anao zao hoe tianao amin'ny ahoana inona mba nataonao azy tianao nefa ny ataonao takila afa-drakotra fitiavanao fonao tsy fahaveloma ny zava-dehibe fa ny hinananao azy zay ny ilazanao fa tsy ialako tsiny am'le fanatiny aoa ny volamena ny azy sarobady ny volan'ity firenena ty lanina izy amin'ny olombelo mitojo azo be amofana no manontany hoe iza nambolan'ity ty azo be ty de migokany ialany amin'ny ainandro zany ane iazaka zanytsika rehetra nitondra n'ity firenena ty te hialokaloka te hiala amin'ny mamama fa nitranga misy zao ireo migoka aloka roa ndray no alay-pana anapaka an'le azo be nazahoany an'le aloka nefa izy tokony anana fanamby amin'ny fanampiambolenan'ny azo mba ho aloka ny hafa ihany koa joya izy ndray no alay-panapaka tsy namboleny tsy fa izy ty anapaka azy zany mameno ny toe-tsaitsika ty firenena ty ka ilana renana ilana olona voky tsemboka madika am'benga hitondra ty firenena malagasy ty Madagasikara ny ohatra hoe tsika zao zany tonga am'le tonga vahiny varatra ny mandototra ndray no meka asy na mandroso ino afa ilaina faharetana eo amin'ny fiainana la ty azo fombiazana zay ndray ny mety ho anareo zay ny voaboasako tsy miteny olo tianana ny tsara de zay mahatonga laza na toy inona ny alavany alina tsika zao ny masandro de tsy maintsy miposa rehefa ianao ny te azo fandrana nefa te mivonina hiaritra ny kaikitry ny tantely zavatra lojika misaraka amin'ny fiainana maro ny zavatra sy misaraka amin'ity fiainana olombelona ty fa ilaina ny fahaizana fa ilaina ny fikirana ilaina ny aritra raha ty omby ary toy izany ane Fanabeazana Doria ty efa vonina za de mety fanakanana iny raha monina iny satria ny foty io tsy azo sakanana amin'ny fiainanakay zaho fa tia tianana fiarahamonim-pahendrena tianana fahatsara-painana de tsy maintsy mizara tsy maintsy manambara zay mahatsara mahatsara tanteraka amin'ny aminakay anao reraka anao mitatatato nandefa SMS tadidinao tsy tononiko sa sekretitsika sinao tsara ary tena tsara mihitsy le fandarako fa nitohiry tsy manaraka tenena io fa mba ho an'ny taranaka ny ray andro any mety goka tonga n'le izy hoe rehefa sako rehefa tsara de zao zanaka mampara o iaoreno atkarao azany ato na tsena be vitanao ary tsangam-bato any ane mba hitomako anareo mba ho piray ombinantoka isika amin'ny fanajariana amin'ny firaisamonim-pirenena eto izay eto ty firenena ty mba zara ny enina de mahity fahalalana fotsiny azy ahitana sorodala-piainana hakan'izao totsy zao nefa veriko fa ilaina zany lefa isy amiko zany
ka tokony fanana isika hitovy fijery ahafahana ny fanasoa eto amitsika adidy mihoatra azavaiko kely io dia manao zavatra iray amin'ny sehatra azy any mba hijerenany zavatra ataony any aminy zay ngenao adidy ohatra mamangy manamanjo izy tsy andeha mangendra ihany mba ho vangena farazatra tsy azahoany tompo tsy dirany midika fitiavatena ihany izy nefa maro no manao an'izany amin'ny seazy zay tokony tsy anaovana an'izany ary tena mpanao adidy tsy hoe tiany azaizy diso tiany le izy satria no ny fahantrany dia ny andro fifidianana rehetra mizara lamba mizara satroka mizara vilany mizara vola fambadika an'izay efa etsika adintoy mampalailay zay le atao hoe fiompina fa tsy ana olona mihitsy fa ny tompona andraikitra kosa dia le olona miantsoroka samrery ny zavatra iray eo amin'ny sehatra zay misy efa inona dia tsy tsy miverina any aminy aza hata zao ifantsika zao koa doria tsy doria tsy stany fa finiavana andray andraikitra syn'izao mba hivelarana satria izay no fanivany fandarana doria araka n'ilay loha hevitra nyteneniko teo hoe rehefa mba tsoa rehefa tsara dia zareo amin'izany mampara boy aorena tsara ao aza miatsoko na kely na vitanao dia anjaritry misy olona tena tsy azonao amin'izay tsy azonao zaradala dia mampitany tena atsika hoe misy ve zany zao tany aloha amin'izao karaha vitsiky zaka tsary nisy koa ny ay aminazy ty velona na efa any ambany tany zany mba fanelitako abe no velona na efa ambany tany arany mahatsiaro nataoko mbola za velona taty zany santsina nyty doria ty velona foana baka za nefa amizao nefa any ambany tany ny fanany mbola velona materitreritra reny manaboky an'ity azy mampately afa-drakotra ny firenena manaboky ny fahitandrazana aza dia ako avy fa ny areny ny voninahitra io tsy mamesy ny aina tsy horombany fahafatesana zany tsy maintsy maitsika niteny tamin'izanako za hoe niteneniko tamin'ny ny velona na efa any ambany tany aza ny nofo dia nazavaiko azy mba fijeriko zay fahitana lazany tsy maminatra zany raha boaka amin'olo dia zokiny taminaka tsy haiko be loana papa anao manontany zany iana izy anao nefa manontany ka anakambara za izy nianatra momba mivitsika nefa nanontany anazy momba piso tsy hitako izay amatany papa tokantr anaty finosana fotsiny zay 1947 dimy amby fitopolo taona lasa zay mba firy amintsika malagasy no mihevitra an'izany tsy hoe maharo fa ny mihevitra samihafa zany satria amin'ny fomba fitenena hoe bozaka nandavo bozaka nandavo nefa ny voninkazo indray no nongotana ohatrohatran'izay mako bozaka nandavo anao voninkazo koa nongotana
zay ny zavatra misy voazanaka malagasy tamin'izany mba amin'ny fomba malagasy avy ny tsy neverina koa taty orina tsy lazako hoe na de zao tsika lasa tonga amin'ny oabolany tsy mihety zao oabolany tsy mihety sady tsy ataokany fomba fanaovana joro ny fomba malagasy io nataonany velona sy ny razana amin'ny malagasy tsy voninkazo ny fomba zany hafa mihitsy jero alany ara-drara reny tokony antsona miele zavatra rehetra atao indrisy fa tsy voahevitra izy reny nidanja mihitsy ny fitiavatany razana satria namaly antso razana satria efa vitsy ny mahay ny fomban-drazana voninkazo tsy fomban-drazana malagasy mbola tsy hainy io tsy etiny zany any magaga le ty fa rehefa samy ny isa mpianakaviana ny isa fabadasana ny de koa hoe misy koa manaova fanamboara fasana tsy mahay fomba zany vao manao an'izany zao zany tonga am'le fomba fiteny manao hoe vorona ny manana ny ka mianjo ny akotry nefa manisika vato kely ndao metsika arasina ireo rehetra nyainy tamin'ity firenena ty kareo ange efa nanao fambona mpiozonana manatetika veriko zany tsika ty fa izany nanao ratsy eto de tsy maintsy tsy hovanik'olona mihitsy ameko sotapo anao ny ena rana ny fatandremo mbola maro ia manaboka ny fomba mampanao azy ary zany ny fomba fisainana malagasy ny fiteny ny falalam-pomba ny fitafy eny hatramin'izay rehetra nanamarika malagasy ary vingavinga sasany marina fa ny ray mandro tsy ndray mifoa ndao fa ny dindrony zay namoy ainy amin'ny firenena ty olona mandaka zay oapolitsika malagasy rehetra mifantasana ny tsy madagasikara firenentsika ty rehefa ambony ianao dia ovainao ny fomba ny malagasy ovainao ny fomba ny madagasikara everinao ny tantara nefa ianao mifatsaka-rena ny eto nefa tsy ampanjary zany ty misy tranga-piarahamonina ray fa nyteneny foana teto za efa mandoa an'ireny alohako aminaola izy tsy mba toko hoe sopesy satria mba karazana amina zany traçabilité hoe tsy ndefa nalainareo vokanareo fa mandoa andreny zany ataondreo le bénéficiaire atao hoe canal plus de Madagascar ha azafady hoa tsy zany na Madagasikara ramse anao animbany amin'ny hafanay anao zay ny teny ty any ataovon'izay tsy mety zany Madagasikara anao zany mba eritreretra anie zany tsy antoko avy zay rehetra iteny mpampiasany iny hoe misy zany Madagasikara zany Madagasikara ny anay nefa eto izy no mikatsaka renany eto izy mikatsaka ny volana iny de menatra ve anao atahotra ve anao miana fotsiny vato ramonina de sako anareo teny rano de mahaloka vato tsy noeriny aretany eo io koa zany de tokony tahaka zany raha manana faharetany ilaina ny faharetana ny fiainana raha ty azo fahomby azy tantara kely rehetra zaraiko anareo ela tsika tsy mitantara tantara
Babandodo nambara pangaray efa lehibe lovany tamin'ny ray be izy lehibe mbola natairy lovany tamin'ny ray be no nantarotro ny zanany satria efa mba vahoana amin'ny fahafantarako izy io izy misy famataranandro efa 100 taona mahery no misy izy ity antanio andreo mpanambotaranandro hoe ty miverina le zazafaka fotoana fody hoe 5 000 papa 5 000 any 5 000 francs andeana antanio koa mipalafa fa zay koa mety saky mbola 5 000 fo papa farany dia nalefa musée na tranom-bako reny ny zanany izay mahafantatra ny valeur an-javatra lanjan-javatra dia nasaky 500 le olona dia zao efatra ny rainy tamin'ilay zanany anaka efa miaratsy ny fahasalamako fa izao mafidy olona miara-miaina aminao manome valeur anao io tandrefy naepana amin'ny fiarahanao amin'olon-dratsy fa hitanao ilay tsy fiheverana zavatra nentinao teo manjary faninena mandritra ny androm-piainana rehetra satria olona toerana maka an'ireny musée reny tsy manaitra avy ety ivelany fa tsara sy manome valeur ho an'ny olona manasina azy akaiky tokony manana retsaina entina miatrika an'ity fiainana ty rehefa tsy mosomboka any aminao zay dia mifindra amin'ny olo-kafa ka miaratra manomboka zao zany manomboka zao fiainana tandrefa hafahafa lay olombelona hafahafa ny olombelona satria zao adi-piainana tika zany dia amafisana amafisana rehefa moramora anao manomboka amin'ny adi-piainana amafisana ny fiainanao rehefa anao manomboka amin'ny fiainana masika moramora ny fiainanao zay remarqué ny zany rehefa panakapanankarena tsy de mafy ny adi-piainany mandritra ny fahatanorana fa tonga amin'ny fotoana anankiray tsy maheo tsony le ariana sy le ray aman-dreny ho masany amin'ny fiainany tahaka zany koa rehefa ohatra ka masy ny fandroa amin'ny fiainany zay nilalony zay namango batila zay namango rakara afara tsaratsara koa le fiainana lasa moramora sady mahafinaritra zay tokony dinitsy fa tsy manamarika fa hafahafa ny olombelona amin'ity fiainana ty ianao le nanampy azy tamin'ny fiainana ianao ntsony enjeny fiainana ianao lay nanarina fiainana ianao zany nipotehany ianao le mpanavitra azy eny ny fisainy tiaro azy tamin'ny fiainana raha sendrapotraka ianao zany raha sendrapotraka amin'ny fiainana ianao ndray ny latsainy ianao lay azy tamin'ny fiainana ianao ndray ny azerany nefa ny ianao le andry tamin'ny fiainana ianao lay ianao ndray ny azerany nefa ny ianao nahitany fiainany rehefa izy nitafita tamin'ny fiainany dia ianao ndray ny malavelony anganareo tsy mifakainy raha ihany sarotra aminao dia hitany misy amin'ny olona ny hoe iny ny la olona jalo nanao kabary karaty na karakaraty izy fa matetika rehefa tonga zay tranga zay
ranomaso raraka ho an'ilay olona nanao satria rehefa izy ny tafito tamin'ny fiainana dia ianao indray ny akaviriny. Rehefa izy ny resy dia ianao ny fitadiaviny. Ka izay angana amin'ny teny hoe hafahafa ny olombelona amin'ity fiainana ity. Taritana. Ianao nanampy ianao indray iny. Fianana misy an'izany. Ianao marina azy tamin'ny fiainana, ianao indray ny potehany. Ianao le mpanamatra azy tamin'ny fiainana, ianao indray ny fosainy. Ianao ilay piaro azy tamin'ny fiainana, raha sendra posaka tamin'ny fiainana ianao indray ny latsainy. Iny miseho jao iny nefa ianao nanampy azy. Ianao le ariny fiainana, ianao indray ny lazeriny. Ianao izay nahita an'izany tamin'ny fiainana, izay no ifotrany. Rehefa izy no tafita amin'ny fiainana, dia ianao indray no alavelony, nefa ianao fa rehefa izy ny resy, ianao indray ny fitiavana. Izay no masaka azo faharoa satria boribory ny amin'ny valy. Nisy afatra nalefanareo ny hoe fohy loatra le fandaharana fijery dia ho izaho hoe toa mba andalan'ny fahindrena izay ny azontsika. Tsika afaka mihoatra an'izay fa izay raisitsika mpahindrena izay akafitsika. Izay ny ananatsika. Tsy hoe tsy heveriko ny fitakianareo fa za zany mbola mena ambanin'eny mpandahatra fotsiny ato fa tsy tompon'le fandahara tsy tompon'ny fandaharana an'izay fahalavanana fahapoizan'izay. Fanabeazana Doria dominy rehetra iainam-pitiavana raha tsy mafimafy ialako tsy ny manao azafady eniko fa te hanana ny tsara fanaizana zany anaovako azafady sy fialatsiny mafy raha natokana ny voalazako amin'ny herin'ny toizan'antsika manontolo hevitra vaovao. Sitraka neny atao.